mora kely amintsika zany tonga amina point anankiray hoe andeha amoaka fahafatesana noho ny hoe amoaka fiainana. Dia inona nefa ilay fiainana tiana lazaina eto? Ao amin'i Jesosy Kristy irery ihany no misy fiainana. Tenin'Andriamanitra dia milaza koa ao amin'ny ao amin'ny Jaona 4:4-5 menao efa betsaka tsika no narehany hoe izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Anatin'ny journée zany tsika possible misafidy fahafatesana fa possible koa misafidy fiainana. Fa ny tena marina tokony eo automatika amintsika zany hoe ndao hisafidy fiainana isan'andro. Dia nefany raha manoloana ny zavatra misy inona moa zany ny exemple akaiky indrindra ny situation misy eto amin'ny firenentsika. Ataoko hoe ohatra ilay izy satria zavatra iainana en réalité ilay izy. Betsaka na misafidy hoe andeha za hamoaka ny eritreretiko noho ny hoe andeha za hifantoka an' Jesosy. Dia rehefa tsy mibanjina an' Jesosy sika dia mandeha daholo ty mpilivava eritreretina hoe zao kosa satria ianao za mba tia haneho ny hevitra ao koa e. Dia ohatrany hoe mafy be ilay hoe tsy maneho ny hevitra fa mafy be indraindray ilay hoe izay ilay hoe misy taona mila mangina. Indraindray ilay izy voaresaka ao amin'ny tokantrano fa indraindray koa ilay izy voaresaka eo aminao personnel mihitsiny. Misy taona ianao mila mangina. Ilay mangina tsy hoe akombina fotsiny vava fa travaena mihitsy ny fonao sy ny sainao hifantoka amin'i Jesosy isan'andro amin'ny fotoana rehetra zany. Dia nefany tsy hoe mora koa miatrika an'ilay izy satria raha ny réalité zany rehefa misy situation atrehanao hitanao hoe mafy ilay izy dia ny automatika voalohany indrindra tonga ao amin'ny sainao dia ny hoe inona ny vahaolana andeha ho ataoko na hoe inona ny para ataoko ahafahako miatrika an'ilay izy noho ny hoe inona Jesosy ny para tianao ho ataoko ahafahako miatrika an'ilay situation. Dia possible be zany ilay hoe tsy tafatoetra ilay pisy rehefa miatrika situation ny olona anankiray. Dia izay ilay safidy teneniko. Lasa ny safidy tsika andeha amin'ilay eritreretin'ny saitsika sy ny fo mandeha araka ny nofo noho ny hoe Jesosy inona ny sitraponao anatin'izao zavatra izao. Androso lalalala ihany koa tsika androso bebe kokoa. Nisy nizarain'ny pasteur Sandratra teo voaraiko tsara mihitsy ny tao anatin'ilay izy hoe maika be le votoatin'ilay izy hoe misy karazan'olona karazantsika kristianina rehefa mandray teny dia maika hizara teny. Raha ny tena marina suiten'ilay izy ihany koa hoe rehefa mandray teny tsika dia tokony miaina an'ilay teny aloha. Ny mpivady tsy afaka ny hifankatia raha tsy miaina amin'ny fitiavan'i Kristy, dia tsy afaka ny fampizara fitiavana raha tsy miaina ny fitiavan'i Kristy. Inona ary ilay hoe fitiavana? Inona ilay fitiavan'i Kristy? Betsaka koa tsika nefa mahafantatra an'ilay tenin'Andriamanitra. Ao amin'ny Korintiana 1 Corinthiens 13 définition an'ilay fitiavana ty hozaraiko kely ty. Corinthiens 13 andininy 4 ka hatramin'ny 9. Vetivety 1 Corinthiens 13 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe définition ny fitiavana ity. Ny fitiavana maharo-po sady mora fanahy. Ny fitiavana tsy mialina, tsy mirehare, tsy mieboebo, tsy manao izay mahamendrika, izay tsy mahamendrika, azafady tompoko, tsy mitady ny azy, tsy mora sosotra, tsy manao otro-po, tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana, fa mifaly amin'ny fahamarinana kosa. Mandefitra ny zavatra rehetra, mino ny zavatra rehetra, manantena ny zavatra rehetra, maharitra ny fitiavana, maharitra ny zavatra rehetra. Ny fitiavana tsy ho levina mandrakizay
fa raha ny faminaniana dia ho levona ny fiteny na ny fiteny tsy fantatra dia hitsahatra na ny fahalalana dia ho foana hatreo. Io tenin'Andriamanitra io marina be mihitsiny satria ahoana moa ny iainako an'izany hoe ahoana moa ny izarako an'izany hoe fitiavana. Dia nareo raha mandinika betsaka amin'izao miteny hoe zarao fitiavana zarao ohatrany hoe atao ohatrany hoe tendance ilay izy hoe mizara fitiavana fa fitiavana iny no zaraina io kay. Azonareo ilay tiako tenenina raha ny tena marina zany tokony miaina an'ilay fitiavana Kristy marina isika tsirairay avy zay vao afaka mizara an'izany fitiavana zany. Efa miaina ny tenin'Andriamanitra tena mazava mihitsy ilay définition fitiavana. Ny fitiavana mahari-po sady mora fanahy. Tena miaina an'izany mahari-po sy mora fanahy zany marina ve le olona miteny hoe ndao hizara fitiavana. Azonareo ilay tiako tenenina ny fitiavana tsy mialina raha ho an'ny couple aloha na hoe ho an'ny raitapo na ho an'ny fianakaviana tena tsy mialina marina ve tena miaina an'izany marina ve. Dia reto ny fahitako an'ilay izy ny pratika an'izy reto zavatra tsy mora raha tsy manana an'i Jesosy Kristy tsika tsirairay avy. Dia mila manana an'i Jesosy raha misy mbola tsy nandray an'i Jesosy tena atolory an'i Jesosy ny fiainanao satria Jesosy Kristy irery ihany no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy makany amin'iray raha tsy amin'ny alalany. Dia izay ilay teneniko hoe safidy ilay izy. Tsy afaka ny teny zany ianao hoe reto mifankatiava nefa ianao raha tsy tia ny rahalahinao akory. Reto ataovy ity mandefera nefa ianao raha tsy miaina amin'ilay fandeferana akory. Amin'ny zavatra rehetra mihitsy ilay izy zavatra tsy mora ilay izy fa izay ilay teneniko teo hoe rehefa Jesosy marina ny tena velona ao amintsika mandeha araka ny sitrapontsika manao izay sitrapontsika manatanteraka ny anem-pon'Andriamanitra tsika. Dia tonga amina point anankiray misy taona nanontany tena mihitsy hoe Jesosy fa inona marina ianao eo amin'ny fiainako. Dia misy taona koa tonga tamina teboka anankiray hoe inona marina ny antony ivavahako. Mivavaka ve mba ho sitrana, mivavaka ve za mba hamahany olako izy. Androany sekoly famahana olana anisany daholo hoe zavatra ho ataon'i Jesosy zany fa inona ny important mihoatra n'izany rehetrarehetra zany ho ataony daholo zany rehefa fantany hoe tia zanako Jesosy mahafantatra izay mahasoa antsika tsirairay avy. Ary ilay mahasoa antsika tsy araka ilay eritreretintsika azy. Mety zavatra tsy mahafinaritra ny nofontsika ilay izy efa fantatritsika izany fa rehefa miaina an'ilay izy en réalité amin'izay mila conscient à tout moment tsika hoe Jesosy hibanjina anao amin'ity fotoana ity. Izay ilay safidy tiako teneniny teo na tsy hibanjina anao rehefa tsy mibanjina an'i Jesosy tsika dia inona ny zavatra mitranga. Fahafatesana ilay izy, fahafatesana ara-panahy dia variana. Dia rehefa ozy izy teo hoe rehefa nanontany tena hoe fa maninona ary izany mivavaka. Dia tonga amina point anankiray hoe mivavaka ve za mba hanan-karena, mivavaka ve za mba hahazo sitraka amin'ny olona satria holazaina hoe way masina be iny olona iny. Exemple zany tiako tenenina izany. Fa rehefa amina situation anankiray amin'izay tena ny safidy mihitsy izay ilay hoe misafidy ianao hanantona an'i Jesosy dia ny fanahy masina tena mitarika ao anatin'ilay izy hoe zao ny lalana, zao no atao, zao ny tokony ho izy, zao ny tsy mety. Esory izay diso any amin'izay tsy novolen'i Jesosy any anatinao. Ozy izy teo hoe mila misafiditsika dia ndao reto hisafidy ny fiainana. Satria
raha hijery ny zavatra misy en réalité raisiko hoe ligne droite farany ity afahantsika tena miombona amin'ny Jesosy marina hoe Jesosy anao marina teo any aminao tia ny foko mba teny ho fonenanao marina dia hamaranako azy ataontsika tsy ho varim-bariana intsony ataontsika hifantoka amin'ny Jesosy amin'ny fotoana rehetra ninona zavatra mitranga ndao teny hibanjana an' Jesosy ndao tia masitsika ity tsy avela hifantoka amin'ny zavatra hafa ankoatrany hoe Jesosy tia hitanao amin'ny fotoana rehetra aoka izany ho marina amintsika tsirairay avy alleloia misaotra an' Jesosy amin'ny partage vitsivitsy vetivety afaka ny zaraina dia ataontsika hivavaka amin'izany misaotra Jesosy amin'ny teny menao misaotra fa afaka nandray anjara tsara ny teny dia izay Jesosy tia hisafidy ny fiainana tsy vitanay izany raha tsy manana anao marina fa izay nefa mino fa manana anao izay nefa efa nandray anao ho tombo sy mpamonjy dia ampatsiahivanay foana amin'ny fotoana rehetra hoe tsy mandehandeha ho azy izany izay fa misy anao eo aminay misy anao ato aminay tehirizony tsirairay avy nizaniza nandreny teny ianao Jesosy no ahatahiry ny tsirairay avy anolo-tsaina ny tsirairay avy amin'ny fotoana rehetra hitoerany fitiavanao marina ny tsirairay avy andray ny safidy marina dia hisafidy ny fiainana eo amin'ny fiainana mankasitraka Jesosy ny amin'izany nytoy amin'ny fotoana ihany koa Jesosy dia ianao hoe mba avy amin'ny mpanomponao hatrany miomana hatrany ny fonay amin'ny fotoana rehetra andray ny teny izay ho zarainao amin'ny anaranao novaka izany vavaka izany misaotra Jesosy amen tiaka mafy ho an'i Jesosy mandrazantsika amin'ny mpanompona Andriamanitra Alléluia. Tsara Jesosy. Alléluia. Mbola misaotra an' Jesosy tsika androany afaka mandray teny afaka mandray fanitsiana araka ny tenen'ny pasteur teo dia hoe fotoana indray izao dernière ligne droite satria efa hitantsika efa meratsy izao fiainan'izao aza maniry zavatra eto amin'ity tany ity tsony efa izay ny ampianarina antsika isan'andro fa indraindray ilay izy rehefa miatrika dia ohatrany mafimafy kely ohatrany hoe fa ahoana ary za kosa ve Jesosy mba ny fo maraina za kosa ve Jesosy mbo efa nivavaka dia za ve dia tsy amenao an'izay zavatra anankiray izay minao fa ao anatin'ny sainao hoe inona ilay zavatra iray mety mbola tsy nivalian'i Jesosy fa izao andaontsika hifantoka amin'ny Jesosy araka ny tenin'ny mpanompon'Andriamanitra teo hoe focus amin'ny Jesosy amin'izay tsika izao satria jereo ny tanjon'ny devoly tsika ho tafasaraka aminazy ao anatin'ny journée anankiray ho tafasaraka amin'ny Jesosy anatin'ny journée anankiray dia tsotra kely tena tsotra kely jereny fotsiny aloha hoe aiza ilay faiblesse rehefa eto amin'ity partie ity haiko hoe milatsaka io dia eo amin'izay ilay miditra ilay safidy araka ny zarain'ny pasteur teo inona ny safiditsika hireagira araka ny sitrapon'Andriamanitra ve sa andeha amin'ny nofontsika tsirairay avy dia ho toy an'izay Matthieu 10:11 vakina amin'ny anaran'i Jesosy Matthieu 10:11 indro izaho maniraka anareo ho tahaka ny ondry ao ampovoan'ny ambodia koa endre tahaka ny menarana ary mora tahaka ny voromailala minao fa efa haintsika loatra io teny io eto anivon'izao tontolo izao tsika tsy afaka miala amin'izany tsika fa ndaonga antsika ho jerentsika efa maninona tsika no noarina tahaka ny ondry raha ny tokony ho izy izany tsika dia tokony ho tahaka ny ondry ndao ho jerentsika scientifiquement be ho an'ny olona nandinika ohatrany ahoana ny toetran'ny ondry kay ny toetran'ny ondry raha araky ny mpandinika hono dia ny ondry dia manana faharipo be mihitsy manana patience amin'ny situation izay mitranga izy dia miaraka amin'ny ekipany ny troupeau no fandikanan'izany troupeau ny teny gasy miaraka amin'ny andiany azafady indrindra miaraka amin'ny andiany izy dia
izy tsy mainka mihazakazaka mitsoaka rehefa misy situation tsy mety amin'ny sainy, izany hono ny ondry. Tsy haiko hoe Jesosy efa niteny hoe ny ondriko malala ny feoako. Tsika izany ilay ondry resahana eto. Tena ondry marina ve isika ilay manana an'ilay patience araka ny resahana teo? Tsy hoe rehefa misy zavatra tsy metimety aminao amina toerana sy ny asa fanompoana misy anao dia zatsy ho antsony andeha hitsoaka hijery toerana mahafinaritra kokoa. Ny ondry tsy ohatr'izany. Raha tena ondry marina ianao, iverintsika rehefa avy eo momba an'izay hoe andinitentsika dia aza tonga ohatra ny tenenin'ny pasteur Sandratra teo hoe aza tonga dia valiana hoe inona ianao fa jereo aloha dia andaontsika hiara-hianatra hoe ahoana ny toetran'ny ondry, ahoana ny toetran'ny ambodia, ahoana ny toetran'ny menarana ary ahoana ny toetran'ny voromailala. Dia ny ondry ihany koa tena manaraka ny fitarihan'ny mpitarika anazy izy tena manaraka direktiva be mihitsy ka na iza fa ny velana miteny zavatra tsy mihaino an'izany izy fa ny anazy. Izay nahatonga an'i Jesosy niteny hoe ny ondriko malala ny feoako. Rehefa tsy feo an'i Jesosy ilay izy dia tokony tsy mihaino tsika. Logiquement raha tena kristiana marina isika, rehefa tsy feo an'i Jesosy dia tokony tsy ataontsika. Fa tena izay ve za anjarako Jesosy mandinika hoe tena izay ve raha izay mandrosoatra any, raha tsy izay ndahana miverina tsara. Tena izay tokoa ve Jesosy? Za marina ve mihaino feo anao sa rehefa misy situation dia tady ametraka kely ny anahy ihany dia avy eo ampipiko kely an'ilay momba anao dia amboamboariko kely amin'ilay mahafinaritra anahy ihany dia avy eo asiako verset ihany fa hiainako tokoa ve ilay hoe ianao ny henoko Jesosy dia ny feo anao irery ihany, tsisy compromis. Anankiroa ilay izy teo na fiainana na fahafatesana dia tsisy eo ampovoany, tsisy hoe fiainana kely dia fahafatesana kely ihany indraindray. Fa disotsika raha izany. Dia ny ondry koa amin'ny teny frantsay izy hoe elles sont paisibles et apprécient de se déplacer dans les pâturages tout en restant vigilants aux perturbations. Izany hoe mandeha amina toerana tena ohatrany hoe pisy foana izy amin'ny fotoana rehetra dia eo ihany koa izy nefany vigilant. Izany hoe rehefa mandroso izy tsy mijanona bêtement fotsiny hoe pisy dia samy vita fa mijery izy hoe eto mety possible ho misy danger ao anaty. Eo tsika izany ilay mijery hoe ty zavatra ty possible hatafalatsaka anao anatin'ny fahotana, mitady jijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra izany. Tonga saina izy amin'ny fotoana rehetra hoe tsy mijanona fotsiny hoe pisy. Ilay pisy matsiny mahafinaritra be miteny anazy, pisy fiadanana ho anao fa hiainantsika ve ilay pisy? Ilay miaina pisy tsy déclaration, tsy auto-délivrance hoe tononiko amin'ny anaran'i Jesosy fiadanana ty anaty tsy confession azafady, tsy zavatra tononona fotsiny fa zavatra hiainana miaraka amin'ny Jesosy ilay izy ary afaka hitantsika teo hoe mora kely ny mahavery ny fiadanam-po anatin'ny journée anankiray raha tsy focus amin'ny Jesosy tsika. Ary izay mihitsy ny tanjon'ny devoly moa amin'izao fotoana izao hanaisotra an'izay fiadanana napetraka Jesosy ao anatintsika izay amin'ny alalan'ny situation mitranga, amin'ny alalan'ny fiainana andavanandro, zavatra mety tsy mahafinaritra antsika sy ny sisa tsika mahalala anazy. Fa andaontsika andinitena tena mijanona ondry marina ve tsika sa tsika efa manomboka mitady andeha amin'ilay saintsika? Be da be ny zavatra afaka resahana momba ny ondry mino fa afaka hanao recherche ihany koa tsika hiaraka amin'ny fanamasina andinika ohatra ny ahoana moa ny ondry. Fa ao ihany koa misy rehefa ho an'ny ondry tsy ompiana fa ondry dia dia misy zavatra kely nanaitra anazy eny amin'ny fiainan'ny zareo hoe ny lehilahy sy ny vehivavy tsy miara-mipetraka dia ny vehivavy sy ny zanany izany miara-mipetraka dia ry zareo manana ny lehibehan'ny zareo. Ilay ondry dia ny resahako eto fa tsy ondry ompiana. Dia iry zareo manana ny lehibehan' io tonga dia manaraka ny hiérarchie ho azy ny tsirairay avy. Tsy misy hoe fa maninona ny anina ny lohany, tsy misy hoe fa maninona no ohatr'izao fa tonga dia manaja ny lehibe an'iny daholo ho azy ny ondry tsirairay avy. Dia rehefa tonga ny fotoana anankiray amin'ny accouplement, amin'ny reproduction
dia izay vao mandalo ny avy any amin'ny partian'ny lahy dia rehefa tonga amin'izay fotoana izay dia miady ny lahy zany ohatrany hoe miséduire n'ilay vehivavy dia rehefa vita n'ilay partian'ny izay dia mifampifona ilay niady. Zavatra tena nahagaga be anazy tamin'ny zavatra nanako hoe oay avy niady ry zareo dia rehefa vita iny dia mifampifona ry zareo dia rehefa vita ny fifampifonana dia miverina miara-miaina indray. Azontsika tsaina ve hoe biby ny resahany eto biby misy antony matoa Jesosy nakatsika ohatra hoe tahaka ny ondry ny tokony ho toetratsika manoloana ny situation rehetra. Tsy midika hoe mitovy sainana daholo ny ao anatina toerana iray na ao atokantrano. Mino fa mahita an'izany tsika samy manana ny heviny, samy manana ny ao an-tsainy, samy manana ny mba faniriany sy ny toerana ny taizanana azy. Samihafa tafarainy couple ohatra fa ao anatin'ilay izy dia ry zareo tsy mba manana fifaninanana izany. Dia aiza ho aiza tsika kristianina milaza fa manana an Jesosy, manana fifaninanana ve? Malaky mifona sy mireconnaître ny adisoana ve? Sa mbola le hoe miaraka amin'ny verset tsika le hoe ka Jesosy ny teny hoe izy momba anahy, izy ny teny hoe aza mikitikidika ny anak'Andriamasin'Andriamanitra. Tsika ve le mbola manana an'izay fomba fisainan'izay sa efa le malaky mandeha mivavaka, malaky mandeha mifona na tsy tsika ara no diso raha izay ny aniran'ny fanamasina tsika. Apetraka ihany hoe na izay raha izay ny aniran'ny fanamasina antsika satria indraindray tsika koa inona ny motivation ohatrany hoe ohatr'izay zany inona motivation tsika eo ambadika le izy hoe mba ho hitan'ny olona araka ny teny pasteur aty hoe mba ho hitan'ny olona ve hoe za tena mivavaka be. Izy kosa aloha tena raha ten'Andriamanitra tena nomboka hatrany amin'ny Genesis ka hatrany amin'ny Apocalypse tsy hatramin'ny point virgule hatramin'ny page ainy tena izay ve no tiantsika ho imagentsika sa tsika ilay tokony hoe à l'image du Christ manana ny endrika Kristy amin'ny fotoana rehetra amin'ny action. Dia ndao ary tsika hijery hoe ohatry ny ahoana ny ambodi afainganiko kely vetivety fa sao dia ela loatra. Ny ambodi dia tena intelligent be zareo ary izay le ohatrany hoe alefa ny ampovoany amboditsika mieritreritra hoe zareo hainy tsara mihitsy ny miétudier anao aloha. Izay ny asan'ny devoly izay jereny aiza ny fahian'ity olona ity. Izy io raha vao ohatra ka misy olona manoba tonga dia tsy mazaka fa mody miaraka amin'ny verset fa tesitra izy dia manozina izy ndrasy fa ohatr'izay ny anaovako anazy. Rehefa misy ny situation mitranga dia ohatr'izao dia jereny ny fay izany mihitsy ny ambodi rehefa andeha haka ny hiazy izy dia jereny tsara hoe aiza ny faiblesseny, aiza ny lalan'iny olona iny. Maketsy iny dia iny biby iny aketsy izy dia maketsy dia ndrasy fa samboriko etsy izy izany, etsy izy azoko. Dia tsika amin'izay eo ilay alefa eny ampovoany. Alefa eny ampovoan'ny ambodi. Sao tsika ilay ambodi sanatria tsy amenina fa samy mandinika ny tena no tonga saina hoe ambodia sa ondry. Dia rehefa mbola tsy ondry dia ndana miverina an'i Jesosy tokana ndao tsika andiny tena rehefa efa ondry dia mandro soa satria tsy hoe ondry andro any dia possible be mihitsy ny hoe lasa tsondry indray ara-pitso. Possible be rehefa tsy miampina sy tsy manana an'ilay fifandraisana amin'i Jesosy. Dia afainganiko kely ilay izy hoe ny ambodi fantany ainy ny miséduire ny proany izany hoe ny manao izay itiavan'le hohaniny rehefa avy eo anazy izany hoe vitany mampatonga le olona lasa vitan'le ambodi no mampatonga le proie hanana confiance aminazy atonga le proie anatona ho azy anazy. Zay ve tsika haitsika mambomboatra fiteny, haitsika mampatonga le olona tafalatsaka. Izany ny asan'ny devoly, izany mihitsy ohatrany mahafinaritra ety ivelany le izy fa rehefa tena dinihana dia misy fitaka ao ambadika dia izy tsika ao anatin'izay tonga saina ve mbola andiny tena ihany za ve ondry sa mitady ho ambodi sanatrian'izany. Dia izay mihitsy le mila jerentsika isan'andro. Ny menarana ohatrany hoe matetika ratsy moa izany ny ahitantsika anazy anatin'ny baiboly hoe endriky ny devoly nefa ny teniny ny soratra masina hoe endretaka menarana fa manina ny menarana no afaka tahafina. Ny menarana
rehefa hiditra amina toerana anankiray dia mandinika be izy aloha vao miditra eo. Fantany hoe raha hitsiny ataoko dia tonga dia maty raha vao moindre erreur dia tonga dia maty rehefa miditra amin'ity toerana ity aiza ny tena tokony alehako marina. Izany mihitsy tsika ny tokony ho izy. Fantatritsika meloha ange. Ohatra ataoko hoe zavatra extrême be olona mifoka rongony. Nareo ve dia tsy mieritreritra hoe dia tsy fantany ve hoe ratsy ilay rongony. Fa ataony ihany ilay izy. Dia eo amin'izay ilay hoe ny tokony hananantsika kristianina amin'ny fotoana rehetra. Ohatran'ny hoe rehefa rongony sy toaka sy sigara sy fijangajangana dia ratsy be izany ny fenontsika anazy. Fa ilay tsy fandeferana, fa ilay lainga, fa ilay fahatezerana, tsy fifehezan-tena. Mitovy nge izany tsisy hoe fahotana mafimafy be kokoa eo anatrehan'Andriamanitra dia ny na za efa masina. Mitovy ihany ny jeren'Andriamanitra satria fahotana foana ny anaran'izany na mijangajanga ilay olona na mifokarongony ilay olona na tsy mankatoa sitrapon'Andriamanitra ilay olona mitovy mpanota foana ny anaran'izany dia fahotana foana ny anaran'izany. Aokantsika tsy hanana fomba fieritreretana hoe za efa mivavaka fa za mbola mandainga kely fotsiny indray kely fotsiny fa za kosa aloha tena tadidintsika tsara ny ao anatin'ny baiboly ny tena ilay hoe misaotra anao Andriamanitra fa tsy tahaka ny ry an'ny reny, za efa manao ampafoloka reny, za efa zao nefa nampitovian'i Jesosy tsaratsara mihitsy fa mbola le reny ary mbola tsara lavitra satria afaka miverina sy mibebaka fa ianao manana orgueil loatra mieritreritra ny tenanao efa mety itsika tsy ataoko hoe ianao fa tsika dia andaontsika andiniteny tsika satria izao matoantsika tenena hoe endretaka menarana mila tonga saintsika hoe raha manao an'ity tipa anankiray ity tsy maintsy misy valiny io na io fahafatesana na io fiainana izay fotsiny. Tsisy hoe dia safidy aty amintsika, tsisy hoe ka raha ity tsisy compromis ao amin'i Jesosy fa na A na B izay fotsiny. Dia ndaontsika tonga saina ao anatin'izany ny voromalala efa fantatritsika loatra calme, paisible, affectueux. Ina moa fean'izany rehetra izany fa vokatry ny fanahy. Dia ndaontsika andinitena hivavaka ho tonga saina amin'ny action antsika samy maka fitaratra eo anatrehan'i Jesosy hoe za ve Jesosy ilay mbola hito, malala ianao, malalitsika ny zavatra ataontsika any miafina, any amin'ilay tsy fantatry ny olona, any amin'ilay tsy asehoko anareo etỳ ambony etỳ satria etỳ ambony etỳ afaka manao masina be, afaka mitory-teny tsara tarehy be, fa inona ilay aty anatiko marina, ilay iainako miaraka amin'i Jesosy, tena miaina marina n'izany ve za sa ilay tenenina fotsiny etỳ ambava maika izara araka ny teny pasteur teo. Dia ndaontsika ho tonga sainany amin'izany mino fa hiasa amintsika ny ten'Andriamanitra ary tsy handalo amintsika izany teny izany. Dia hiaraka tehakantsika handraisantsika indray ny mpanompon'Andriamanitra manaraka. Halleluja. Mirabantsika rehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy ndaontsika hiondrika kely hatrany hisaotra ny Tompo amin'ny fiarovany antsika tonga izao mahatsara eto amin'izao toerana izao hatrany. Jesosy saotranao izahay fa tena narovanao izahay ary tonga soa eto amin'izao toerana izao indray ary mankasitraka Tompo satria nataonao nisy izao fotoana izao. Tonga eto izay Jesosy izara ny teninao indray ary hianatra ny teninao ihany koa. Ao anatin'izany fa nay masina dia milanao hatrany izay, fenoenao hatrany izay, ampio izahay hatakatra ny révélation izay ampitondrainao ary ampio ihany koa mpanomponao hahizara izany araka ny sitraponao. Amin'ny anaran'i Jesosy ny anaovana izany mivavaka izany. Alléluia, amen. Sekoly mamaha olona antsika androany. Raha resaka momba ny olona isika dia ny tonga hainganao an-tsaina ohatrany hoe rehefa misy olana miatra amin'ny fiainanao dia matetika ny zava-misy dia ohatrany hoe maika be ianao ny izaran'ilay olana. Amen. Ohatrany hoe hitady olona izany isika indraindray hoe izara hoe iza ny izarako an'ilay olana. Satria tsika mieritreritra hoe ilay olona iny mety avany ilay olana, mety hoe hanampy antsika ny me conseil ohatra, na mety hoe misy vahaolana mihitsy tena hoe
any amin'ilay olona solution. Matetika nefa ny zava-misy diso fanantenantsika raha vao tonga dia mieritreritra an'izay. Amen. Ary izay mihitsy ny tena tsy tian'Andriamanitra. Tsy tiany isika hitoky amin'ny olona. Alleluia. Fa tiantsika hitoky aminazy irery ihany. Ten'Andriamanitra dia miteny hoe Andriamanitra saro-piaro izy. Tena tiantsika hitoky anazy tanteraka. Alleluia. Zavatra tena hoe ny fataoko mihitsy izany taloha. Ary tao anatin'izay na nitsiny Jesosy anary tiako hoe tena asiany ampitondraina. Atsika androany izany. Alleluia. Maika be ohatra rehefa misy problème dia tonga dia andeha hitady solution any aman'olona aloha. Indrindra hoe resa-bola io. Tonga dia hoe iza moa izany? Tena ty zao misy tena olana tampoka, olana ara-bola ty. Iza re tonga dia hoe ianona zao manam-bola. Nefa matetika ny zava-misy iny olona eritreretinao iny vao mety tonga dia iny koa ny amboaran'i Jesosy atao misy olana melohany ianao tonga any koa. Amen. Nareo ve tsy mahita an'izany? Dia aloha ianao vao hiteny dia ozy izy koa ilay olona za koa zao tena misy problème mihitsy tena andro tsy afaka anampy anao aho ozy izy. Satria manino tena tiany Jesosy hitodika amintsika. Amen. Ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe vao ozina ny olona izay mitoky amin'ny olona dia tsy solution izany izay fa tena hoe aloha tena hoe manatona an'i Jesosy, makany amin'i Jesosy. Ny ataon'ny olona fotsiny dia ataony hoe ndry mahereza e, mivavà tsara e, mandolia e. Dia inona mitovy amin'ilay hoe aloha makany amin'i Jesosy any, aloha mivavaka. Ilay makany amin'i Jesosy, inona moa ilay tena hoe makany amin'i Jesosy? Ilay makany amin'i Jesosy ndana mitokana. Amen. Misy tenin'Andriamanitra jerentsika vetivety tantara efa hentsika loatra ity fa tena ao anatin'izany angalantsika lesona. Amen. Tantaran'i Martha sy Maria ao amin'ny Luka 10 andiny 7:30 ka hatramin'ny 2:70. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe raha nandeha izy ireo dia niditra teo amin'ny vohitra anankiray Jesosy ary nisy vehivavy anankiray natao hoe Marta nampiatrano azy ho ao an-tranony. Ary izy nanana rahavavy atao hoe Maria izay mipetraka teo anilan'ny tongotry ny Tompo ka nihaino ny teniny. Fa Marta sahirana tamin'ny fanompoana be dia avy izy ka nanao hoe Tompoko, moa tsy mampaninona anao va ny hamelan'ny rahavaviko hanompo irery? Koa mba asaovy manampy ay izy. Fa ny Tompo namaly ka nanao taminy hoe Marta, Marta, maro ahina sy maro ereny ianao nefa zavatra iray loha ihany no ilaina. Fa Maria no efa nifidy ny anjara tsara izay tsy alaina aminy. Amen. Hitanareo ty ilay hoe mipetraka eo an-tongotry ny Tompo. Io ny tena hoe tamin'ny henandro io tena nanamarika anahy. Ary tena angatahako hoe ahoana mihitsy tsara moa ty ilay hoe mipetraka eo amin'ny tongotry ny Tompo. Matetika izy io hentsika. Alleluia. Fa hoe ahoana tokoa ilay eo amin'ny tongotry ny Tompo. Raha tamin'ny andron'ny Maria sy Marta ty dia mbola teo Jesosy. Amen. Tena hoe velona teo izy. Dia tena hoe tonga dia azo sary an-tsaina izany hoe eo Jesosy dia Maria izany mipetraka eo akaikiny tongotry Jesosy. Fa amin'izao vaninandrontsika izao indray kosa efa tsy eo intsony Jesosy. Fa ny dikan'io hoe mipetraka eo amin'ny tongotry ny Tompo io dia ianao mitokana. Amen. Ianao mirindrina, ianao mitady anazy, maka sary an-tsaina anazy. Hoe eo Jesosy ianao irery dia mitokana irery ianao dia miombona aminazy ao eo amin'ny tongony. Alleluia. Maninona moa no hoe tongotra? Eo amin'ny tongotra ilay izy. Fa maninona tsotra ny hoe eo amin'ny kaikany na eo am-pofony na hoe eo atsorony. Rehefa mandinika ny ten'Andriamanitra dia ny tongotra. Rehefa eo amin'ny tongotra ianao dia manaiky ianao izay ny ambany. Manaiky ianao izay ho kely no ilay eo akaikinao. Amen. Ary tena hoe manaiky ianao hoe izy ny ambony indrindra eo amin'ny fiainanao. Alleluia. Manaiky ianao izany tena hoe mariky ny fanetretena ilay ianao makeo amin'ilay tongotra. Amen. Rehefa makeo ambany ihany koa ianao
ataoko hoe ianao aloha fa isika izany. Aleloia. Dia rehefa ambantsika dia afaka mijery ny ambony. Izany hoe afaka miandrandra. Tsy mieritreritra misaitsaina anazy foana tsika fa misaitsaina an' Jesosy tsika ao anatin'ny problème lalovantsika io. Amen. Fa tsy mieritreritra hoe mandinika an'le problème. Ary rehefa tena hoe eo amin'ny tongotra tsika, rehefa manaiky hoe eo ambanin'ilay tongontsika dia eo tsika afaka rehefa miandrandra anazy tsika dia manontany inona ireny tianao ataoko ao anatin'ity olana ity Jesosy. Aleloia. Inona indray fahatakarana tianao takatro ao anatin'izany. Mariky ny fanantenana izany ilay fiandrandrana an' Jesosy izany. Aleloia. Rehefa eo ambany, rehefa eo tongotry ny tompo ihany koa isika dia mora hita an' Jesosy tsika izay. Mora maheno vavakintsika izy. Aleloia. Satria meko exemple fotsiny hoe tsika raha andeha ny olona anankiray rehefa eo amin'ny tongotra mora hita noho ny etỳ amin'ny loha. Amen. Ary tsisy olona ohatrany hoe andeha izany koa ka hoe miandrandra ianao dia mandeha mitsapatsapa fotsiny ny tongotra. Fa tsy maintsy mijery ambany ianao dia hitanao foana izay zavatra eo akaiky ny tongotra ao. Aleloia. Izany hoe mariky ny fahatokiana an' Jesosy ihany koa izany hoe mahatoky ianao fa mahita anao izy ary mihaino vavaka ao ihany foana koa izy. Amen. Rehefa mankeo tongotry ny tompo ihany koa tsika dia hihaino azy tsika izay. Amen. Afaka miresaka amintsika izy. Ary eo tsika ny tokony hiresaka amin'izay ilay mitantara hoe Jesosy tena misy an'ity olana be ity, tena tiako vahany, inona solution mba hampio ao anatin'ity fa tsy andeha hitantara ny aman'olona. Amen. Rehefa eo amin'ny tongony eo tsika dia eo tsika mandreny teny ozy izy eo tsika afaka ampianariny izany hoe mariky ny fankatoavana izany. Eo tsika ny atorony izay zavatra tena hoe tokony ilayntsika sy ny tokony ataontsika. Aleloia. Rehefa tokotry ny tompo ihany koa tsika dia manaiky isika izay ny tena hoe hoentiny, tarihany izay misy anazy dia misy antsika satria tsika eo akaiky ny tongony eo ka raha mikisaka ry izy dia manantona ihany koa ianao. Amen. Tsy izay tiantsika, tsy mandeha any amin'izay tiantsika intsony fa any amin'izay tiany Jesosy hitondrana antsika. Aleloia. Raha diniana izany dia tena hoe mariky ny finoana anazy ihany koa. Mino anazy tsika fa afaka hientiny any amin'izay toerana misy ilay solution izay tadiavintsika fatratra eo. Aleloia. Fian'izany rehetrarehetra izany dia hoe rehefa mankeo amin'ny tongotra ianao, mankeo amin'ny tongony tompo ianao dia tena hoe miombona aminazy ianao izay. Amen. Miombona aminazy ianao mariky ny fitiavanao anazy izany. Ary fantatrao ihany koa hoe tianao izy matoa izy iombonanao. Amen. Ao aminazy irery ihany ny solution. Izany rehetra izany tena hoe andrasan'i Jesosy amintsika, manantona anazy tsika, miombona aminazy tsika. Ao aminazy ihany ny solution. Aleloia. Mitokana ao anatin'io ady sarotra lolovan io. Tsy be taraina fa tena hoe matoky anazy irery. Dia hitoetra eo amin'ny tongony. Amen. Hitoetra eo amin'ny tongony amin'ina ao sisy tsika teo? Amin'ny fanetretena, amin'ny fanantenana, amin'ny fahatokiana, amin'ny fankatoavana, amin'ny finoana ary indrindrindrindra amin'ny fitiavana. Amen. Manao azy ambonin'ny zavatra rehetra satria izy ny tena hoe mafehy ny zavatra rehetra. Androany raha tena hoe te hitodika amintsika tsirairay avy andramo any raha misy olana mitranga amin'ny fiainanao aza mitady an'izaniza mihitsy tsony aloha fa ndana tonga dia mirendrina, ndana mankeo amin'ny tongotra ny tompo. Zavatra tsotra ny zaraiko androany mety efa hentsika foana izany fa tsy maninona fa tena hoe fampatsiahivana. Aleloia. Hoe ndao akeo tsy eritreritra raha misy problème na mety hoe misy vola tsy voaloha, mety hoe handody jirama,
andoha écolage andoha fatrano nefa mandalo fahasahiranana vola moa indrindrindrindra tena hoe olana dia hoe tady an'izy andeha hiresaka amin'izy vao mahitanao ny olona indraindray dia efa mitsoaka raha iny indray ty fa hitondra problème za koa raha misy problème lasa mahamenatra amen fa aloha tena hoe mirindrina makeo ny tongotry ny tompo dia hitany ianao izy izy rehefa eo reny ianao afaka avaliana ianao amen ao aminazy rera ao misy ny solution maharitra ao ny tena hoe solution afaka mahafa-po sady tena hoe mitondra fandresena tanteraka ao anatin'ny olana dia misy foana satria raha fiainana tsisy olana izany matoy ny tonga amin'ny fiainana koa nefa dia tadio fa fantatry ny tompony iny fa afaka resinao iny mandresy ianao ao anatin'iny amen rehefa miaraka aminy rehefa miombona tanteraka aminy rehefa eo amin'io eo amin'ny tongony eo ianao eo amin'ny tongotry ny tompo io isika koa raha tsisy olana zany a tsika manana boky tsirairay avy tsika ireo amen ary tena hoe soratana ny tantarantsika ao anatin'ny boky dia tsisy soratana ao anatin'ny boky hoe nandresy an'izao ianao nandalo an'izao ianao a raha tsy misy ny olana lalovana eo amin'ny fiainana amen fa zany nefa dia tadio fa hoe Andriamanitra mampandresy antsika ao anatin'izany alleloia ny solution rehefa tena hoe miombona amin'Andriamanitra tsika nirasaboly tsika teo izy izy dia rehefa lasa mivavaka ianao dia matetika ohatran'izao ny zavatra misy rehefa manao pratika amin'izay zany tsika hoe ndao arany hivavaka tsy hoe tonga dia misy vola latsaka avy any an-danitra ao amen fa matetika amin'ny fiasan'Andriamanitra dia misy tranga ohatran'izao tarian'ny fanahytsika dia indraindray ohatrany hoe tena misy fotoana ohatra misavasava ao anatiny eny ity moa tena hoe matetika mpitranga aminahy dia zaraiko amintsika alleloia misavasava ao amin'ny entanao ao ianao dia indraindray ohatrany tonga dia taitra taminy hoe way ity nisy vola nitsofotsofoka tampoka taty ary matetika iny vola iny tena ao amin'ilay ilainao mihitsy na tsy tena hoe ampy tanteraka ary dia efa mba sitrany hoe mahafenofeno amen dia avy eo ianao manontany tena hoe ahoana moa nisy iny tao dia tamin'ny ora tsy nampozinao iny nasitrika ao tao dia amin'ny ora tena hoe ilainao an'iny hampatsiahivo fanahy masina ndana ianao makaria fa misy vola misitrika ao amen ohatran'izany ny fiasan'Andriamanitra indraindray ihany koa tsika rehefa tena hoe misy an'ilay olana be dia ny tena tsara indrindra mivavaka meloa ianao amen fa ao anatin' ianao rehefa hoe mivavaka meloa nefa manomana ny tompo ianao fa raha ohatra ny hoe miasa teny ianao indrindrindra dia misy olona ny ampiasain'Andriamanitra misy commande tampoka tsy eritreretinao tonga dia tonga eo amin'ny fiainanao za zao tena hoe miatra an'izany mihitsy tena hoe miatra eo amin'ny fiainako izany tena misy indraindray rehefa tena misy olana tampoka tsy nieritreretina dia misy olona tampoka tsy eritreretinao ihany koa miantsy hoe hay za tena mba mila an'izao dia ao amin'ilay asanao mihitsy iny dia tena hoe ilay vola mihoatra no ilainao arany alleloia misy koa ny olona ampiasain'Andriamanitra olona tsy fantatra ao io manao ilay izy ny olona tsy fantatra satria tsika amin'izay tsy mitoky amin'ny olona tsy manantena olona ozy izy amen misy olona tsy fantatra ao mihitsy ny avany fa misy tonga tena hoe mitondra solution eo amin'ny fiainanao izy tena hoe misy zavatra sy hoe afaka atao raha miasa dia iny afaka hatafitanao afaka hampandresy anao anatin'ilay olana ohatran'izany ny fiasan'Andriamanitra rehetra tsara io Jesosy io andao tena hoe tsy tady olona tsika fa tena hoe andao tsika hiombona tena hoe ankeo hitoetra eo amin'ny tongony amen ary ty tenin'Andriamanitra farany meko anao ty ao amin'ny Efesianina toko voalohany 2:20 dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe dia nampanaiky ny zavatra rehetra eo ambanin'ny tongony izy ka nanao azy olohany manapaka ny zavatra rehetra alleloia ho an'ny fiangonana izay tenany
dia ny fahafenony izay mameno izao zavatra rehetra izao amin'ny rehetra. Amen. Raha isika io tenin'Andriamanitra io tena hoe amehezantsika n'izany rehetrarehetra izany a, hoe eo an-tongony ozy izy, nataon'Andriamanitra eo an-tongotra Jesosy, eo ambanin'ny anarany izany, tena hoe eo amin'ny tongony izy Jesosy mihitsy. Aleloia. Ny zavatra rehetra ozy izy karate ho fenona, ianao dia makeo amin'ny tongony. Amen. Makeo amin'ny tongony tsika, satria eo tsika ny mahazo hery a, afaka manapaka ny zavatra rehetra araka izay tenin'Andriamanitra eto hoe eo ambany, rehefa makeo ambany tongony izy eo manapaka ny zavatra rehetra. Aleloia. Androany tsika izany dia tena hoe nitenen'ny mpanompon'Andriamanitra rehetra teo aloha izy hoe mila mahay safidy tsika, mila mahay misafidy. Ndao tsika reto androany tena hoe safidy ondry hitoetra eo ambany, eo amin'ny tongotry ny tompontsika. Aleloia. Manaiky ho tarihany a, manaiky tena hoe izy ny tompontsika, afaka mamaha ny olona tsika rehetrarehetra. Aleloia. Hitantsika rehetra ny Andriamanitra, izay tena hoe afatra fohy nampitondray ny fanahy masina hanao atsika androany. Tena hoe fohy ilay izy a, ary sarotra fa mora, fa tonga dia azontsika pratikena eo amin'ny fiainantsika. Amen. Todika amintsika Andriamanitra saro-piaro izy, aza manantena olona izany. Vomenao fisain'ny olona ary vidio ny olona. Raha misy ny tena hoe tsy maintsy tenen'ny tompontsika, tenen'ny masina hoe endana miresaka amin'ny anina, mivavaha tsara aloha iza no zarainao ny olanao. Amen. Satria ny olona rehetra tsy namana daholo. Misy ny namana mody namana, fa indraindray raha mifaly izy amin'ny olana mahazo anao. Ary indrindra hoe sanatria raha manana olana tokantrano ianao, izy indray ny tena hoe te-haka ny solon'ny toeranao. Amen. Fa raha tena hoe izara ihany koa dia aleo manatona ny ray ara-panahy na ny reny ara-panahy. Amen. Iny azonao antoka, satria ny solon'i Jesosy eo amin'ny fiainantsika ihany koa ihany vela hitantsika olombelona tahaka atsika. Aleloia. Dia mahazo ny ten'Andriamanitra. Tahantsika rehetra Andriamanitra ao anatin'izany izany a, ary tena hoe miko ny mpanompon'Andriamanitra manaraka andreny. Aleluia. Tsara ny tompo. Androany tompo dia mbola miteny antsika foana, mampianatra antsika, mampatsiahy antsika. Amen. Sady anao fanatitra tsika araka ny ten'Andriamanitra izay nampianaran'Andriamanitra antsika teo a, dia izao maiza misafidy ianao. Amen. Na misy valim-bavaka na tsisy valim-bavaka, misafidy foana antsika isa-tsegondra. Amen. Fa sy safidianantsika tsarovy tsara fa napaka antsika rehefa avy eo. Dia tsy hoe koa kristianina dia hoe tsy maintsy safidy fiainana, fa ao anaty fanapahantsika hevitra mahatonga antsika hoe fiainana na fahafatesana. Araka ny teny teo hoe misy ny olona milaza hoe safidy fiainana nefa makany fahafatesana, mila antsika mandinika tsara. Nambara toy ihany koa momba ny ondry, hoe ny ondry koa Jesosy mahalala ny feoko izy. Tena ondrin'Andriamanitra marina ave ianao, ao anatintsika marina ave ny kriteran'ny ondry. Amen. Zay le tsara mandinika foana, fa sy le Aleluia. Manana pasianse ny ondry, mitoko na ny lasy vavy amin'ny ondry izy teny teo, ary misy voairarisika mandeha ho azy ny ondry. Amen. Tsy hoe tsy maintsy lehibe, fa ny zavara mandeha ho azy. Ary efa le tena mandehandeha ny zavara mba hitako le ondry manosy a, fa zay zavara hitako. Tsy hoe Tananarivo na Mahajanga na Toliara, fa rehefa no mandeha iny a, rehefa misy ondry manosy dia zay be volombava foana mitarika ny aloha eny. Tena marina izany. Rehefa mandeha anao dia jerevy zavatra zay. Fa rehefa misy andihan'ondry manosy ireny, zay be volombava foana mitarika eo, fa tsy misy le kelikely izany. Aleluia. Mety izay tarin'Andriamanitra Jesosy ianao. Amen. Nambara teo ihany koa le hoe petraka potitry ny tongotry ny tompo sy fa Jesosy tsy tamin'ny masontsika eto. Amen. Araka ny ten'Andriamanitra teo dia fipetrahana potitry ny tongotry ny tompo izy ny ten'Andriamanitra izay mba voaraiko teo a, dia fitokanana fiombonana amin'Andriamanitra, maka sary an-tsaina Jesosy inona nataony. Amen. Fa pitoy ilay izy. Za mino fa tsika androany a
tsy diso zasanao ao rehefa misaraky zasanao ao fa petraka eo pototry ny tongotry ny tompo manaraka tena ondry ny Jesosy marina atsika ary manarakarak'izay safidy fiainana atsika tsy hoe rehefa mivaly le valim-bavaka dia hoe misy vola be dia hoe izay fiainana tadidio tsara ireo olona fa ny orana misy ny orana ao anatin'ny heritaona dia misy karazana rotsakorona anankiroa anankiray orana mampisasa taona anankiray oram-pahavaratra tsy izay orana milatsaka akory dia mahasoa daholo anankiray le orana le mampisasa taona dia orana mampitsan-dravina fa tsy mavokatra fa ny orana amin'ny fahavaratra ile mavokatra tsy izy zavatra heverinao fa tsara hito amin'ny fiainanao eo dia avy amin'Andriamanitra fiainana fa mila antsika mila mandinika foana amen tsangana antsika soran'Andriamanitra misaoratra Jesosy ny amin'ny fitaovana anay tonga anao manotro anay mizara ny sekreanao mizara teny fiainana tsy tianao zay hoany amin'ny fahafatesana tsy tianao zay tompo makany amin'ny kaony osy fa makany amin'ny ondry ary tianao zay tompo dia tena anao tahaka Maria petraka pototry ny tongotro anao amin'ny fotoana rehetra Jesosy ndreto zay tompo ary mangataka amin'ny fanampianao manakariva fa ny masonao tena ahafahanay miaina an'izany manakariva mitombo tsy hoe zay ndray malaza androany fa mitombo mampatsiaraka ny teny Paoly apôstôly manao hoe mahatsara anay mahatsara anao sy ny teny averina izy mba teny mamelombelona anay zany ho lasa fiainana manakariva makasitraka Jesosy eo fa mitena aminay anao miteny anao any amin'ny réseaux sociaux any anao tompo ary mbola miteny koa anao amin'ny radio tehirisy ireo zanakanareo tompo sy ny teny maro samihafa makasitraka raha eo ho anao mifankasana manakariva ho anao mifankasana mandrakizay ho anao ny dera aja voninahitra amen raisiny tsodrano hitanao Jehovah ka iaranao ampamira pihitra ny tavany aminao Jehovah ka mindra fo aminao ananitra ny tavany aminao Jehovah ka anomenao fiatanana mandehana fanamarina amin'ny teny amin'Andriamanitra rehefa misafidy fiainanao hitanao fa marina ny ten'Andriamanitra fa fiadanana izay tena anamandina fiainanao amen zareo fahasoavan'Andriamanitra natozao fahasoavan'Andriamanitra natozontsika rehetra amen tahiny Jesosy daholo tompoko asadino raha pitso sekoly tokantrano sekoly fanasitranana zafady dia efa mana olana amin'ny larobia amin'ny alakamisy dia misy fifadikanina eo amin'ny shalom tany mihina eo amen